Tsy mbola tanteraka ny fifamindrapa-efana eo amin'ny ben'ny tanàna ny Antananarivo renivohitra, Lalao Ravalomanana sy ny PDS teo aloha Joseph Ramiaramanana hatramin'ny androany. Efa saika miroso amin'ny fifamindrapa-efana avokoa anefa ny komina manodidina ny renivohitra. Tsy fantatra mazava ny antony tena mahatonga ny fahatarana eo amin'izay fifamindrapa-efana ho an'Antananarivo renivohitra izay. Nanambaran'ny PDS n'Antananarivo renivohitra teo aloha androany fa tsy mbola nahazo ny fahazon-dalana ho amin'ny tokony anatanterahina izany fifamindrapa-efana izany ny tenany. Ity mivezivezin'ny lapa ity ny zanak dada iraka manokany Ravalomanana marika anerian'ny PDS eo naminy ny faravohitra sanao famindrapa-efana amin'ny vadiny tsy mitsahatra ny antso tarby. Ato anatiny ity eto amin'ny Braony ity ny PDS n'Antananarivo ny Colonel Ramiaramanana Joseph leo ny pisolelaka amin'ny Ravalomanana iny 17 raikely indrindra no mitady hiditra amboletra anao fifamindrapa-efana eto ireo pisolelaka ireo. Marobe izay olona tonga eto hoe za representant mera vaovao, za no futur AFC, za no futur DIRCAB ka tonga izay ahoana anao passation. Zao misy miteny hoe notifié za quoi gabo poutre ay la notification. Tout préfet de police, il est chacun de nous autres. Ça dit que la mazade, il faut notifier notre femme qui va au ministère de l'État. Alors, je le préfet. La femme qui faut le préfet, c'est qu'elle va dans les situations de Dadarery fa hainao koa ary mety hitondra n'Antananarivo satria fiaraha-miasa nge tedavina nareo anty tsy vitan'olonareo tsy vitan'ny reo mino nareo ary reny niraisanareo foana hoe dada nitondra dia raha avela koa nareo hitaniavanareo nareo io zao nilozako folo taonareo jereo ty mahazo Antananarivo. Rehefa avy nampivory ireo mpiasa rehetra eo anivon'ny fiadidina ny tanàna Antananarivo renivohitra dia niroso tamin'ny fampivoriana ireo mpanolotsain'ny tanàna hiara-iasa aminy Ramatoa Ravalomanana Lalao ny tolakandro teo. Araka ny fantatra moa dia teknisiana manokana avy any Alemana no hiara-isalay amin'izy ireo amin'ny fitantanana ny tanàna Antananarivo renivohitra. Nanohy ny diana hatrany ireo mpianatra nanatanteraka ny fitokonana. Vao teo amin'ny barazy ivoaka ny manday kosa dia nisy ireo mpitondra fanjakana, mpitandro filaminana ary filohan'ny lefitry ny université nanakana ny filarana. Nisy avy eo ny fifampiresahana teo amin'ny rotota sy ny fitanana an-tsoratra ny fifanarahana ny fanaovan'izy ireo. Saiko nisy volovolo avy ny université filiara androany. Nataony fampiresahana teo dia izao ny tampaka. Raha ohatra ka omena amin'ny alasinainy 12 octobre zao ny bourse dia 2 mois ny payevana miampy ny retardateur sy deuxième vague 3 mois plus équipement industriel. Ambanitsena 520 km miala ny tanan-dehibe lalana miazo any Tomasina mampalaza ity toerana ity ny hatsaran'ny sosisy. Ny taona 1979 raha loharanom-baovao azo no efa nisy mpivarotra sosisy tetỳ Ambanitsena. Tsy nisy afa-tsy mpivarotra iray tamin'izany fotoana izany. Ankehitriny miisa 720 ireo mpivarotra sosisy eto, 500 sy 900 ariary ny sosisy iray. Ahavitana sosisy 17 na 20 isa ny enomby iray kilao. Raha atao ny kajikajy tsotsotra, 700 hatramin'ny 500 sosisy no lafo ao anatin'ny iray andro. Izany hoe 7 alina sy 100 ariary hatramin'ny 5 sy 5 sy 2 ariary raha amin'ny 500 ariary, 4 sy 2 ariary hatramin'ny 4 sy 3 ariary kosa raha amin'ny 900 ariary. Miankina amin'ny vanim-potoana nefa ny fandehanan'ny tsena, tsy mahalafo afa-tsy 10 hatramin'ny 12 kilao isan'andro amin'ny vanim-potoana fahavaratra. Na noheverina hovana ho an'ny mpanao asa tanana asa ny fipetra fanafoanana ny fampiasana harona plastika dia tsikatra ho mbola tsy vonona hanararota izany varavarana misokatra ho an'ny tsena izany ireo mpanao asa tanana malagasy. Mbola mijanona holana fototra ny famokarana vokatra manaja ny tontolo iainana kanefa mifanandrefy amin'ny fahefan'ny vidiny maro. Mety manatoko telo vidina sase aloha ny tena marina fa tsy hoe sase matsy misy araha zato misy roanjato. Atao zao azo ohatra hoe 500 na 700 na ohatra izany.
na ny harina tsotra fahita eny an-tsena tokony ho filana fototry ny mpiantsena azy tsy miova firy ny fanjifana azy.